Alleluia. Tenin'Andriamanitra anankiray izay azoko lazaina hoe zava-miafina anankiray, c'est un secret. Halleluia. Teny gasy izy zany ohatrany tsy tena misonina tsara misofina hoe zava-miafina anankiray izay anisan'ny tondra fahagagana eo amin'ny fiainanao ary ampy tsy mibadika ny tantaram-piainanao, ampiovanao izay tonga eto androany tsy takany tamin'io maly intsony. Tenin'Andriamanitra ovakitsika ao amin'ny Jaona 2:20 dia ny 9:30 dia lazaika amin'ny fomba ndikako azy ilay izy ao afiseny ravavy io nietsy ambolensa dia izao ny ambaran'io tenin'Andriamanitra io hoe rehefa sandratra Jesosy dia miasa mahagaga Andriamanitra. Halleluia. Averiko indray mandeha amin'ny fomba anankiray ihany koa, rehefa sandratra hoy Jesosy dia misemobilize ny lanitra ray manontolo. Rehefa sandratra hoy Jesosy dia hitona ny olona rehetra. Azonao hoe dikan'izany ikasika ny olona anaova ny fiainany amonjy sy hanafaka azy hiasa mahagaga eo amin'ny fiainany ampy tsy mibadika ny tantaram-piainany rehefa sandratra hoy Jesosy. Izay ny dikan'io tenin'Andriamanitra io. Ary raha izao hoy Jesosy raha sandratra hiala amin'ny tany, rehefa sandratra Jesosy, rehefa misandratra Jesosy dia hitonanao izy hiankohaka, hitonanao izy anova ny fiainanao, hikasikanao, hitonanao izy tsy takany maly intsony ny fiainanao. Amen na zava-miafina anankiray izany. Tiako azonao tsara ny dikan'izany tenin'Andriamanitra izany hoe rehefa misandratra Jesosy, rehefa sandratrao Jesosy, rehefa tsy ny olanao no asandratrao izany. Amen. Rehefa tsy miady mpanahinao no asandratrao izany, rehefa tsy ny fanahintanana mampahory sy mampijaly anao no asandratrao, rehefa ny olona tsy mety mivamandraka ankehitriny nisy tao aminareo mianakavy ny fandimby ny fanesy hatramin'ireo raza amin'ilay tany aloha mandraka ankehitriny, rehefa tsy izany no asandratrao, rehefa tsy ny fananan'asa no asandratrao, rehefa tsy fananam-bola, tsy fahampim-bola no asandratrao, fa ilay Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay dia miasa Andriamanitra, manao fahagagana Andriamanitra, maniraka ny anjelin'Andriamanitra, mampiseho Andriamanitra hoe izy ilay Andriamanitra zay dia tiako be ny tenenan'ny ravavy azy azy teto hoe Andriamanitra na ekenao na tsy ekenao ny fisinisiny eko dia Andriamanitra rehefa miasa izy tsy misy masaka anazy. Halleluia. Andriamanitra rehefa miasa izy mampitolagaga mampirarakivo ny fiasany. Halleluia. Andriamanitra rehefa miasa izy dia Andriamanitra mahatalanjona satria Andriamanitra mahay zavatra rehetra izy ary afaka mampitsibadika izao rehetra izao izy rehefa tianisy sosité hitay anao izany na tongavanao teto na dia avy mipatrapatraka aza ny olana na tsy mibadiny izao tontolo izao, tsy natandamba ianao ny tonga eto amin'ity toerana ity ianao satria ilay Andriamanitra miasa. Halleluia. Ilay Andriamanitra izay, ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra, ilay Andriamanitra tena tia sy tianao. Tantaraiko anareo ny zava-nisy indray andro rehefa vitan'Andriamanitra ny fanomorona tantarain'ny ravavy, izy ny anaran'ilay ravavy Fanja, tantaran'ny famoronana ravavy Fanja teo. Rehefa vitan'Andriamanitra ny famoronana izao tontolo izao dia vokatry ny asan'ny fahavalo dia nahita Andriamanitra hoe ranona kosa aloha dia mbola tena ao anatin'ny miferitrana inao izany angamba, miferitrana izy satria tsy fantany amin'ny fomba ahoana ny vahan'ny olona ny ara-bolany. Rehefa vitan'Andriamanitra ny famoronana izao tontolo izao vokatry ny asan'ny fahavalo dia nahita Andriamanitra hoe misy disadisa tsy mety miravina ao aminareo mivady. Dia nahita Andriamanitra fa vokatry ny zavatra maro samihafa izay tsy fitoviany saina, tsy fitoviany
dia tena mahatsapa ianao misy fotoana hoe tena ohatran'ny tena kivy sy reraka ketraka mety ianao zay tonga eto izany androany riavana zay manatrika eto mahita Andriamanitra zavatra maro samihafa mifamaofao eo amin'ny fiainanao na dia tsy lazainao amin'ny manodidina anao aza izany ary na dia tsy teneninao amin'ny hafa aza izany satria hoy nisy fitentsika malagasy hoe ny tokantrano tsy ahaka fa ilay Andriamanitra kosa ilay Andriamanitra zay mahagagary mahafantatra ny zavatra rehetra izy ilay omniscient omnipotent omniprésent ilay manerana izao rehetrarehetra izao dia mahita hoe mavesatra ny entanao indraindray ary mahita hoe mijaly ihany ianao na dia efa nanolotra ny fiainanao any Jesosy aza dia mahita hoe misy olana mbola tsy nivamandrika ankehitriny eo amin'ny fiainanao dia hoy Andriamanitra hoe tsy sitrako ny ampahory ny ampalahelo azo izy alleluia teneno hoe zany tsy sitraka Andriamanitra ny ampahory ny ampalahelo azy averentsika rehetra tsy sitraka Andriamanitra ny ampahory ny ampalahelo azy halleluia dia rehefa nahita toy izany ny fiainako izao sy anao Andriamanitra dia hoy izy hoe iza no andeha iza no vonona iza no alefako ary iza no afaka amonjy andranona amonjy anao amonjy anao amonjy anao dia hoy Andriamanitra hoe iza no andeha tany an-danitra nisy fivorina dia hoy izy hoe iza no andeha amonjy aterany ambonin'ny tany ao anatin'io fahoriana sy ao anatin'io oary aizina zay mahazo azy io amonjy anao amonjy asy anao dia hoy Andriamanitra hoe iza dia hoy ny anjely Gabriel non je ne pourrais pas j'ai pas la capacité ni dia hoy koa ny anjely anankiray miteny hoe non je ne pourrais pas je ne pourrais pas dia hoy ilay zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy hoe raha io moi je vais y aller je vais la récupérer je vais le prendre dans là où il est dans son état zaho Jesosy Kristy no andeha dia tonga Jesosy riavana haitsika rehetra ilay tantara fantatritsika rehetra ilay tantara tonga Jesosy Kristy nahantona teo ambony hazo fijaliana hitondra ny fahotako zasy ianao araka ny tenin'Andriamanitra ao Petera 2:3 faefatra amby roapolo hoe nitondra ny fahotantsika rehetra tamin'ny tenany teo ambony hazo Jesosy mba ho fatiny amin'ny ota izao sy anao ary nidiakapoka tamin'ny nofanasitranana azy sy anao mahita ny aretina mampidridridry ny lamosinao izy mahita ny fanahitanana amin'ny vanitaonanao rehetra izy mahita ny fahalariana mahazo anao isakariva izy mahita ny fanahitanana mampijaly anao isakanavi manao asa mafy izy any dia nandeha Jesosy nandao lanitra tonga tety ambony tany mety efa tantara banalina hoy ianao fa androany tiako atongilanao tsara ny sofinao hoe riavana zay manatrika eto Andriamanitra dia nahita sy nahafantatra ary mahalala fa ny fahombiazanao dia tsy nahatonga anao izany alalan'Andriamanitra ny fanaintainanao tsy mahatonga anao alalan'Andriamanitra ny fahorianao tsy nahatonga anao alalan'Andriamanitra dia sitrakaandriamanitra hoe tamin'ny alalan'ny fitorianan Jesosy ary amin'ny alalan'ny fitorianan Jesosy Kristy eto androany no sitrakaandriamanitra amonjena asy anao ho afaka amin'izay rehetra mbola mangeja sy mamatotra ary ho afaka amin'izay rehetra mbola mampijaly sy mampahory amena Korintiana 2:2 dia ny 9:20 dia tiako vakina ilay tenin'Andriamanitra milaza toy izao hoe fa satria ny fahendrena tsy nahatonga izao tontolo izao alalan'Andriamanitra dia sitrak'Andriamanitra ho ny fahadalan'ny fitoriteny hery no amonjeny zay rehetra mino amena satria ny fahaizana mampalalana anao sy ny diplomanao tsy nahatonga anao alalan'Andriamanitra dia sitrak'Andriamanitra ho fitoriana tsotra ny Jesosy nomboana teo ambony hazo fijaliana no amonjenanao raha inonao izany amintsika ve faneka ilay tenin'Andriamanitra fa satria ny bika manendrika ao tsy nahatonga anao alalan'Andriamanitra fa
ny fahaizana ny ratovinao tsy mahatonga anao alalan'Andriamanitra fa satria ny asa mafy ataonao hitadiavanao vola tsy mahatonga anao alalan'Andriamanitra dia sitrak'Andriamanitra indray androany ny andrenesanao toroteny fanandratana an' Jesosy avy dia avo satria izany tokana nambarany tenin'Andriamanitra hoe sitrak'Andriamanitra amonjena asianao. Amena. Asika very fipetraka ilay tantara dia nandao lanitra Jesosy averiko indray mandeha tany no ny aingako tiako lazaina hoe tsy tantara banal izany fa tantara mpiova tsy ampitsimbadika ny tantaram-piainanao anio satria eto izy fombarany tenin'Andriamanitra hoe izy no naharina izao rehetra izao manandratra azy izany tenin'Andriamanitra izany. Halleluja. Kolosana toko voalohany dia ny 5:5 dia tiako hoe raha tsika rehetra mamaky secret zay ambara amintsika eto androany mifampitohy tsara ny zavatra lazaiko na dia tsy haninareo tsara ngamba indraindray hoe miteny zavatra anankiray izy fa tohizako ilay izy dia hitanao hoe tonga miverinany amin'ilay zava-miafina sy ilay secret zavatra tiako lazaina. Manandratra an' Jesosy ny ataoko eto, ny fanandratana an' Jesosy mahatonga an'Andriamanitra hiasa, ny fanandratana an' Jesosy mahatonga an'Andriamanitra anao fahagagana, ny fanandratana an' Jesosy mahatonga anao ahita zava-magaga avy amin'Andriamanitra, ary rehefa nahita ny fahorinao sy ny fijalianao sy ny fatotra mahazo anao Andriamanitra dia nanapa-kevitra Jesosy hoe hidina ka hamonjy azy hoy Jesosy dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izany Jesosy izany no ilay endrik'Andriamanitra tsy hita. Halleluja. Tsy ary nisy nahita an'Andriamanitra, tsy ary nisy nahita an'Andriamanitra fa ilay Jesosy Kristy izay tonga tety nilaza ndray andro hoe je vais y aller pour la délivrer, pour la anafaka sy hamonjy azy hoy izy dia izy ilay endrik'Andriamanitra. Halleluja. Dia toy izany hitan'Andriamanitra io toko 5:10 dia ny 9:9, ny 9:9, 9:7, andininy ka hatramin'ny 9:7 dia hoy hitan'Andriamanitra hoe ao amin'ny Jesosy no nahariana ny zavatra rehetra, tao amin'ny Jesosy no nahariana ny zavatra rehetra. Io volan-drasanao eritreretinao amahana ny olonanao io ao amin'ny Jesosy no hiarian'Andriamanitra an'izany. Amen. Azonareo ve mipetrany? Tao amin'ny Jesosy no nahariana ny zavatra rehetra dia ny hita sy ny tsy hita sy mbola tsy hitanao mandrak'androany ao amin'ny Jesosy izany no créen'Andriamanitra ho lasa réalisé. Asika ve mipetrany? Ao aminazy no hiariana zavatra rehetra na ny ety ambony tany dia ny hita ny tsy hita ny fiandriana na fanjakana na fanapana na fahefana izy no nahariana zavatra rehetra. Rehefa sandratra zany Jesosy dia mitohy mandrak'androany ny création. Halleluja. Création mitohy rehefa manandratra an' Jesosy izao sy anao. Azonareo hoe mipetraka izy dia tiako tohizana ilay tenin'Andriamanitra hoe fa izy ny talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Ary dia rehefa tohizana ny tenin'Andriamanitra dia voalaza azy voasoratra fa ao aminy ny sitrak'Andriamanitra ho ao aminy no hitoerany fahafenona rehetra. Samy hitany hoe fahafenona. Le aniariana rehetra samy mamerina fahafenona. Sitrak'Andriamanitra ho ao amin'ny Jesosy no hitoerany fahafenona rehetra. Asika ve mipetraka ilay zavatra tiako ambara ny hafeno ny fiainanao, ampiongotra ny alahelo-ponao, ampiala ny fakivinao, anasitra ny fanaintainanao, akomble ny fiainanao ao amin'ny Jesosy. Sitrak'Andriamanitra ho ao amin'ny Jesosy no hitoerany fahafenona rehetra. Rehefa sandratra izany Jesosy ny fanambinana mahafeno ny fiainanao izany dia ao aminao, tonga ao aminao izany. Halleluja. Ny fahasalamana mahafeno ny fiainanao izany dia tonga ao aminao izany rehefa sandratrao Jesosy. Any le zava-miafina azonareo fipetraka ilay zavatra, ilay secret, ilay zava-miafina ampitsimbadika ny tantaram-piainanao dia hoy aho mamerina azy farany hoe ny fanandratana an' Jesosy satria sitrak'Andriamanitra ho ao amin'ny Jesosy Kristy no hitoerany fahafenona rehetra. Halleluja. Ny fahafenona rehetra, ny fahampiana amin'ny lafim-piainana rehetra, ny fahampiana eo amin'ny zavatra rehetra izay
ilainao inona daholo ny zavatra ilaitsika anisan'ny tiako lazaina ho azotsika rehetra hoe tany saiko vitsivitsy zavatra mety ilain'ny fiainanao a mila fanambilana ianao mila fanasitranana ianao mila fahombiazana ianao mila fitiavana ianao mila ianao fampiononana mila samy hoe miteny inona daholo ny ilainao tondreto ianao androany samy miteny ampandraisina anjara isika samy miteny fanjakany lanitra inona daholo ny zavatra mety ilaitsika fanasitranana fiadanana fifaliana dia hoy ten'Andriamanitra hoe sitrak'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy izany zavatra rehetra ilaitsika isan'anantsika izany ao amin'ny Jesosy amin'ny alalan'i Jesosy no afeno izany eo amin'ny fiainantsika azonareo le fipetraka le zavatra izay no mahatonga ilay ten'Andriamanitra hatramin'ny voalohany lazaiko hoe anandratra an' Jesosy no ataoko eto ary anandratra an' Jesosy satria ilay Jesosy lay tompony fahefana rehetra ety tany katrany an-danitra hoy ny ten'Andriamanitra hoe efa nomena azy ny fahefana rehetra ety tany katrany an-danitra sitrak'Andriamanitra ao amin'izany Jesosy izany no hitoerany fahafenona rehetra zay rehetra ilain'ny fiainanao banga eo amin'ny fiainanao tsy anananao ilainao zay rehetra heverinao hoe tokony ho tonga eo amin'ny fiainanao dia tadidi hoe ao amin'ny Jesosy lay izy azotsika amin'izay le fipetrany dia rehefa asandratsika Jesosy dia izany no mahatonga ny fahatateran'ilay fahafenona eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainanao azotsika fipetraka ilay zavatra sitrak'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy no hitoerany fahafenona rehetra ten'Andriamanitra farany tiako rahantsika rehetra mamaky mbola anandratako an'ilay Jesosy zay manatrika eny satria tena zava-dehibe ny anandratantsika an' Jesosy eto androany tsika rehetra ireo mbola samy tiako rehefa avy eo iaraka anandratra an' Jesosy satria izay lay zava-miafina lay secret atateraka lay fahafenona eo amin'ny fiainatsika dia hoy ten'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina toko voalohany dia ny andinin'ny faha irahantsika rehetra mamaky manomboka amin'ny andinin'ny faha 1:20 aloha tsika hiara-hitsangana imaky an'ilay tenin'Andriamanitra vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe Jesosy Kristy andiny faha 1:20 tsika rehetra miaraka mamaky ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana amin'ny anarana rehetra izay tononona samyzao fiainana izao ihany fa amin'ny avokoa dia nampanaiky ny zavatra rehetra hoe eo ambany tongo ny Andriamanitra ka nanao an' Jesosy lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany dia avadikitsika le hoe fiangonana izay tenany zasenao izay mino an' Jesosy no fiangonan'Andriamanitra tenany Kristy amin'izao andro zao dia averintsika vakina ilay ten'Andriamanitra manomboka amin'ny andiny faha 1:20 dia hovainany any amin'ny farany indrindra hoe sitrak'Andriamanitra nampanaiky ho an'ny fiangonana ho an'ny hery tonononao ny anaranao izay tenany averina zany andiny faha 1:20 vakina Jesosy ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra sy ny hery sy ny fanjakana amin'ny anarana rehetra izay tononona samyzao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avokoa dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony Andriamanitra ka nanao an' Jesosy lohany manapaka ny zavatra rehetra tononananao ho an'ny hery izay tenany alleluia mami mamaky aingana loatra azonareo ve fipetrana azontsika ve le izy Jesosy natao ambony noho ny domination rehetra noho ny fanapahana rehetra dia natao ambony noho ny anarany ambony noho ny anaran'ny François Hollande ambony noho ny anaran'ny Obama ambony noho ny anarana rehetra tsy hoe amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny ho avokoa azonareo ohatra zany miova la eritreretin'ny olona hoe olona namanana fambolina dia amin'ny ho avy dia mbola ho ambony noho ny anarana rehetra zany Jesosy no amin'izany tanana ho azy tsika ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra afaka mipetraka isika ambony lavitra noho ny fahefana rehetra ambony lavitra noho ny hery rehetra ambony lavitra noho ny fanjakana rehetra ambony lavitra fantatrao amin'izay ve le Jesosy ambony lavitra noho ny olona nanananao any amin'ny administration ambony lavitra noho ireo olona amin'ny guichet reo ambony lavitra noho ny azonareo ve le fipetrana
zava-misy ety ambonin'ny tany izany ilay Jesosy raha inona ohatra zany filoko azy zany Jesosy zany a zay le mampitsimbadika ny tantaram-piainanao zay. Halleloja. Asika ve le izy ary androany tsy tiako ivoaka eo ianao ka mbola ohatra hoe vasiany filoko an'i Jesosy satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe io Jesosy io rehefa miasa zay miasa eto izy androany dia hoy izy ho an'izay rehetra mandreny feoany hoe anio ny tonga aminao ny famonjena. Amen. Anio ny andro famonjena tsy raha mpitso tsy raha alina rehefa ho ampandrinanao androany anio eto amin'ity toerana ity Jesosy Kristy anio andro famonjena ho anao. Halleloja. Andro padagana ho anao. Amen. Anio ny andro pahasoavana. Amen. Anio betsaka ny olona manoloana izy ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra zay ny ilazako azy a manoloana izy ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra aminy a dia betsaka ny olona ny mieritreritra hoe ce n'est que juste un rituel qu'il faut tout simplement avoir comme isan-kerinandro. Dia misy koa ny mieritreritra hoe rehefa izy manatrika fitaovam-bavahana na hitoriana ny tenin'Andriamanitra dia mieritreritra hoe ny anangy zavatra processus ny va amin'ny olako hoe azonareo ve fur et à mesure miva eo ihany io hoe. Dia misy koa ny olona rehefa hitoriana izy ny tenin'Andriamanitra dia izao fomba fisainany hoe ce n'est pas toujours instantané bien sûr misy zavatra mety ohatrany hoe instantané ohatrany hoe fanasitranana instantané ny tantarahan'ny sasany misy indray sasany ohatrany hoe miandalana ny fahasitranany fa ho antsika rehetra tonga eto androany kosa dia tiako raisinao anao ny tenin'Andriamanitra any hoe anio andro pagagana ho anao andro panasitranana ho anao andro ivahany olo anao andro itsymbadia ny fiainanao ny tantaram-piainanao aza anisan'ireo olona ary tsy tiako ianao ivoaka ny varavarana io dia mbola mieritreritra hoe mbola hitaritarika ny fiainan-dasako sy ny fahazavan-dratiko sy ny fanaoko tany aloha tsy raha mivoaka ny varavarana io ianao dia toloniko ianao hoe olona niaona tamin'i Jesosy Kristy izay nasandratra teto androany ary olona niaona tamin'i Jesosy lahy tompony fahefana rehetra izay ambony no mianarana rehetra ambony no fahefana rehetra ambony no fanapana rehetra ambony ngery rehetra niaona tamin'i Jesosy ny fiainanao androany tonga ao aminao ny famonjena. Halleloja. Ny tena tiako lazaina dia ny hoe natao hiainana dia ny tiatany ny famonjena. Amen. Tsy hoe koa hoe hita eo hoe rehefa ho faty ve tsy hanolo tena ho azy tia natao hiainanao androany ny famonjena. Androany ianao natao anisan'ny olombonjena. Androany ianao natao anaiky an'i Jesosy Kristy satria Jesosy ilay nasandatra ary asandatra eto amin'ity toerana ity dia Jesosy ao amin'ny tokana ny vahaolanao zay ny tena marina ao amin'ny fahafenona tadiavinao io ao aminy ozy ianao hoe za mila madama ao an-trano dia mila maiky raisany ivelany satria ozy ianao ilaiko daholo ny entin'izy roa dia mitovy amin'izay koa ny amin'ny vehivavy ilaiko daholo ny entin'izy roa ça me comble la vie riavana zay manatrika eto amin'ity toerana ity tsy misy olombelona makomble ny fiainanao ao amin'i Jesosy ilay toerana fahafenona rehetra ao amin'ny tokana no afaka mahafeno ilay fabangana zay ilainao fenona tadiavinao fenona amin'ny karazan-javatra isan-karazany ety amin'ity zao tontolo zao ity izay tsy araka an'Andriamanitra aveo moa ndray mandeha misy manatrika eto misy manatrika eto samy miaina hoy ianao hoe tena ilaiko tena tiako leranga andefo mandriko fa le mety ny ranona koa ohatra ny ilaiko nefa lay ranona zavatra tadiaviny iflirte aminao dia hoy ianao hoe ilaiko le metiny ao amin'i Jesosy ny toeran'ny fahafenona rehetra. Amen. Asandrato Jesosy dia izany no ibanira ny filan-dratsy rehetra ny tahotra rehetra izany no ibanira ny fahazaran-dratsy rehetra ny eritreri-dratsy rehetra
asandrato Jesosy. Amen. Azonareo amizay ve midikana? Asandrato Jesosy. Izany no analala fantasina ao aminao. Asandrato Jesosy. Izany no tsy mbadika ho hiahatra amin'ny voalohany. Ny tantaram-piainanao ho lasa olo masina. Amen. Ho lasa olona miadore an'Andriamanitra. Ho lasa olona izany ny famboniana indrindra. Izany ny famboniana indrindra. Afaka manana akanjo mameno 4 armoara ianao sy kiraro mameno 4 armoara. Riavana zay manatrika eto amin'ity toerana ity mba efa nandramako ihany izany. Sika ve midikana? Zava-pona le zava-pona. Tsy misy bonheur ao anatin'izany. Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izay rehetra ananantsika. Ary tsika dia zanak'ilay mpanao tsara. Noho izany ataontsika metimety tsara ny momba antsika ray manontolo. Amen. Fa androany ny zavatra tiako asandratra dia ilay Jesosy Kristy. Jesosy. Ilay sitrak'Andriamanitra ho ao aminy ny toerany fahafenona rehetra. Apetrao tsara amin'ny plasiny izy eo amin'ny fiainanao. Amen. Asandrato Jesosy. Izay ilay zava-miafina. Tsika rehetra miara isangana androany. Anandratra azy ilay mandeha. Asandrato ohatran'izao tsara nanandratra ny tananao io ianao raha tsy tany amin'ny terrain football dia anao androany eto Jesosy asandrato anazy ny tananao. Hiara-tsangana isika rehetra. Asandrato ny tananao. Asandrato amin'ny vavanao sy amin'ny fonao rehetra Jesosy. Lazao hoe Jesosy io. Jesosy io. Tsy hitanao izay ho lazaina dia atsovy ny anarany. Asandrato ny anarany. Jesosy io. Jesosy io. Asandrato ny tananao ia. Tsy mivoaka eto anao ka mbola hitovy tahaka nidiranao teto ny nivoanao eto. Asandrato ny tananao. Asandrato ny tananao dia atsovy Jesosy. Asandrato ny anarany. Asandrato ny anarany. Asandrato ny anarany. Mila fagagana ianao tonga eto androany. Mila ny vahany olana ao fiainanao ianao tonga eto androany. Mila ny hitsahana ny aretinao io sy ny fanaitenanao io ianao tonga eto androany. Mila mihitsy ianao mialany ongotany fantasy ao ao-tsainao androany. Asandrato Jesosy. Atsoa Jesosy atsoa amin'ny feo azy. Asandrato. Asandrato Jesosy. Halleluja. 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 Mila fagagana arabola ianao. Ampivanitrosa sy mila narabolanao rehetra. Asandrato Jesosy. Mila mahitasa ianao. Asandrato Jesosy. Asandrato Jesosy. Mila ho fenonany fitiavan'Andriamanitra ianao mba hitsahatra ny adila sy ny fifanditana ao atokatranao sy aminareo mianakavy. Asandrato Jesosy. Asandrato Jesosy. Asandrato Jesosy. Ianao rery no afaka nandratra azy eo amin'ny vavanao sy amin'ny tenanao sy amin'ny toeranao. Asandrato Jesosy. Halleluja. Halleluja Jesosy malalaka. Halleluja Jesosy Kristy. Halleluja Jesosy tsara indrindra. Halleluja mamaly vavaketo ianao. Manasitrana ny maratra. Mamany olona izay mananolana. Misaotra ny amin'ny fanatrianao mahagaga. Misaotra ny amin'ny fiasanao mahagaga. Misaotra ny amin'ny famonjena mahagaga ataonao. Misaotra ny amin'ny fanovana ny fiainantsiraray mahagaga. Misaotra ny amin'ny fampitsambadianao ny fiainantsiraray tonga eto androany. Jesosy mahagaga. Halleluja. Manatona ilay mpin-java-maneno azafady indrindra sy ilay podera. Ataontsika ao anatin'izay ilay hira hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly sy nioary mandrakizay. Ataontsika ampifaliana, ampitiafatanana, ampitsinjana. Mbola ho fanandratantsika ny Jesosy any.